vahoaka mijoro manova ny tontolo iainan'ny ankizy manoloana ireo tsirary mianjady amin'ny ankizy toy ny vony sy ratra ny fanolanana ny fanondranana sy ny fampivarotantena ny fampiasana amin'ny endriny samihafa ny tsirambiny sy ny tsy firarahiana dia andeha isika hiady amin'ireo toe-javatra ireo ka ho sahilaza amin'ireo tompona ndraiky mpanjagana raha vao mahita herisetra atao amin'ny ankizy. Ato lasa mamiritra be ny tanàna. Zay ty mandoetra. Mana tena fampandrosoana nefa tsy manefa na ariary azy. Baka everina tonga fotsiny amin'izao. Zay nareo zay tsy. Raha tianao androso ny tanàna, aloavy ny etranao. Tratra ny taona 2023 matsika jiaby misaotra Zagnahary nanamiantsika fahasalamana ka aingany mba hitondra sovatsika hitondra fahombiazana ho antsika tsiraikaraiky any ity taona vaovao 2023 ty ka mirary antsika jiaby vahoaka ato anatin'ny Nosy Be mba ho salamam-batana tsy harary no ela velo antsika jiaby fa ty misy anatrarana zay aroso mba niay tsiraikaraiky ampintegna aingany mba iroborobo tsara ny hasa zay ataotsika any eo koa ny maha-olombelo antsika tsy maintsy misy raha hely tsy mety nataotsika any dia samby mba miova amin'ny iroso amin'ny zavatra tsara atsika jiaby fa ilainy tsy mety mba handesy ny taona Nosy Be 2022 igny ny ratsy jiaby loso ny raha tsy mety jiaby ka mba angatany amin'ny Zagnahary mba hazo fisainana melika atsika hatsiaro ny zavatra tsara zay atao ampandroso ny fiainana atsika tsiraikaraiky ary ampandroso ny firenentsika. Zay ny hafatra apetraka antsika samia matsiaro tegna atsika jiaby amin'ny fampandrosoana ety taranantsika ety satria hiarahamanana ty tanàna Nosy Be ty ka fiangaviana kamo amintsika jiaby jiaby ato anatin'ny Commune Urbaine Nosy Be za moa ny ben'ny tanàna zay napetraka anareo ny toerana zany hoe tsy trano-pagnahy tsy lampanjiry zegny ny tegna fa anareo ny napetraka dia hiarahantsika manana tanànatsika hiarahantsika mifarivo ataotsika soroka miara-milanja tongotra miara-mamindra ny fitantagnana ty Nosy Be ty mba handroso tsara ndesiny ty taona vaovao 2023 misaotra amintsika tany. Vahoaka mijoro manova ny tontolo iainan'ny ankizy manoloana ireo tsirary mianjady amin'ny ankizy toy ny vony sy ratra ny fanolanana ny fanondranana sy ny fampivarotantena ny fampiasana amin'ny endriny samihafa ny tsirambiny sy ny tsy firarahiana dia andeha isika hiady amin'ireo toe-javatra ireo ka ho sahilaza amin'ireo tompona ndraiky mpanjagana raha vao mahita herisetra atao amin'ny ankizy. Ato lasa mamiritra be ny tanàna. Zay ty mandoetra. Mana tena fampandrosoana nefa tsy manefa na ariary azy. Baka everina tonga fotsiny amin'izao. Zay nareo zay tsy. Raha tianao androso ny tanàna, aloavy ny etranao.